sandretra izany. Alleloia! Ie dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany a fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo a ho amintsika tsirairay avy a izay manatrika an'izao fotoan'izao a ho an'izay rehetra manaraka an'izao fotoan'izao ihany koa any tokantrano ihany dia fiadanan'ny Tompo ho amintsika rehetra tompoko. Eny ary andaontsika hiaraka hitsangana avy hatrany a metraka an'izao fotoan'izao a eo an-tanan'i Jesosy. Dia andaontsika hiaraka hivavaka tonony amin'ny vavanao izay tena hoe ao anatin'ny fonao mba hahatonga an'izao fotoan'izao a andraisanao zavatra be dia be avy amin'i Jesosy a hahatonga an'izao fotoan'izao a tena hoe ho fanompoana ankasitrahana ny fanompoana ho atolotra ao androany. Dia ndao aryntsika hiaraka hivavaka avy hatrany. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra mbola velom-pisaorana anao hatrany izahay satria notominao ka tonga soamantsara eto amin'izao toeran'izao. Tonga eto izahay Jesosy a hitady anao hiona aminao ary indrindrindrindra andray avy aminao fa ihany koa Jesosy hoe hanompo anao izay satria izany no antom-pisianay ny hanompo anao etỳ an-tany tahaka ny natao any an-danitra. Dia eto izay Jesosy a izay rehetrarehetra tonga eto androany ninona antony mety mangetaetanao izy, mety manana olana hoentiny eo anatrehanao izy, mety manana ny aretina maro samihafa izay mianjady eo amin'ny fiainana izy. Ninona Jesosy antony hatongavany tsirairay avy eto na antony anarahan'izao fotoambavaka izao dia mino afa ho tanterahanao izay rehetra irin'ny fony. Tena hoe mba hampahasoavana tanteraka izy amin'ity androany ity satria ianao Andriamanitra manan-kare-pahasoavana no miaraka aminay eto androany. Asehoy eto ny herinao, asehoy eto fa Andriamanitra mahagaga ianao, asehoy eto fa Andriamanitra mahery ianao Jesosy ary asehoy aminay androany fa mbola tsy miova ianao. Mbola ilay Andriamanitra mpanao fahagagana no tompona eto amin'ity androany ity ary ny fonay ihany koa izay miondrika eto anatrehanao izay manompo anao androany dia ho hitanao izany Jesosy ary tena hoe hamaly anay araka izany anie ianao. Fanahy masina tario izahay mba tena ho fanompoana kasitrahana ny fanompoana izay atolotray amin'ity androany ity. Tsy ho fanompoana fahazarana, tsy ho fanompoana fombafomba fa tena hoe fanompoana misy ny herin'Andriamanitra miasa ary fanompoana izay tena tarihanao fanahy masina satria ianao malala ny atilaliny fon'Andriamanitra dia tario amin'izany izay mba olona ankasitrahana mandraka hariva eo anatrehana. Ny asan'ny devoly rehetrarehetra kosa androany dia didiako hiala amin'ny anaran'i Jesosy. Programa ratsy ny Satana tsy misy mahatanteraka ny azy na dia ray ary amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fotoana voataha izao fotoan'izao, fotoana misy ny herin'Andriamanitra miasa izao fotoan'izao ary fotoana hananganan'Andriamanitra indray izay efa rava teo amin'ny fiainana tsirairay avy izao fotoan'izao dia ampinoana tanteraka ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nanaovana an'izany vavaka izany. Alleluia, alleluia, amen. Dia ndaontsika mbola hite-tanana mafy ihany ho an'i Jesosy. Alleluia, alleluia. Araka izany ry havana malala dia izao fotoan'izao fotoana manokana ahafahanao miona amin'Andriamanitra androany. Dia ararotsy izao fotoan'izao aza avela ho verimaina ny fotoana laninao ny ala tany tokantranonao mandra-pahatonganao eto fa ataovy tena vonona ny atin'ny fonao sy ny sainao sy ny mombanao rehetra hoe za raha tonga eto androany dia hanompo an'i Jesosy Mety manana olana ianao, mety manana aretina ianao. Zavatra possible amin'tranga izany fa zao hoe manana fatokiana, manana finoana fa eto Jesosy androany. Na mbola tsy niteny kory ary ny vavanao, na mbola tsy nisaintsaina an'izay mety hoe solution an'ny olanao ary ianao Jesosy efa nahafantatra an'izany meloha. Efa manana zavatra homaninao anao izy androany fanomponao ataovy amin'ny fonao rehetra androany. Dia anandratra ny anaran'i Jesosy tsika ao anatin'ny hira izay ho atao rehefa avy eo ataovy amin'ny fonao ny hira rehetra. Asandrato Jesosy fifanafony zavatra be da be izy ho anao, mendrika no asandratra ny anarany dia andao atombokontsika amin'ity hira voalohany ity hisaotra an'i Jesosy tsika satria nomeny tombon'androm-pahavelomana indray androany antony anankiray izay tokony anandratanao ny anarany izany.
atuluchuana nurotumbuna chumela ifajai sakwamina tera harilaza yanikyu wanausilai situ Sisayai na preti yanoni tantaniza nidi gani mubale wanao simi la vertica yani sacha na tuchana Jesus you sausha nu atulu chuana Ifajai sakwamina tera harilaza yanikyu wanausilai situ wanausilai situ yanaulera itsimba mandao Simba manda asanda travunyana rana yami kyure chanzaka fafuku mekanao nianju sisayai na neti yanoni tantaniza niti gani mumare wanao simi Simba manda asanda travunyana rana yami kyure chanzaka fafuku menanao nianju sisayai na neti yanoni tantaniza nidi gani mubare wanao simi travunyana rana yami kyure chanzaka fafuku menana nianju sisayai na neti yanoni tantaniza nidi kani mubare wanao simi tany any fifandraisanao amin'Andriamanitra dia sainsaino hoe inona daholo nefa nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao, inona ny zavatra nataon'i Jesosy ho anao, nalainy tany amin'ny lalina ve ianao dia noentiny ho an'ny fahazavany mahagaga, inona ny famonjena efa tsapanao nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao. Izany rehetrarehetra izany dia mendrika ny anandratana ny anarany. Ny olona anankiray raha nanao zavatra teo amin'ny fiarahamonina dia faly ny fiarahamonina dia nankalazaina eraky ny manodidina hoe ianona hono nanao an'izao, ianona nanao an'izao. Fa teny aminao androany hoe Jesosy mbola navita zavatra tsara lavitra mihoatra noho izany. Nilaoza ny lanitra ho anao mba hamonjena anao, tsy hoe hamonjena ny fananao fotsiny fa tena famonjena feno no nomeny anao, famonjena ny fiainanao, ny famonjenanao tamin'ny aretina, famonjenanao amin'ny olana sy ny sisa marobe tsy voatanisa. Izany rehetrarehetra izany dia mendrika hanandratana ny anarany izany. Dia aoka ianao mbola hira, aoka ianao tena ampifonao rehetra mihitsy ianao ny ilaza androany hoe hasandratra ny anaranao Jesosy, hira ho anao a. Hanandratra ny anaranao
shunyanarana tumpuairaona fiainaku anjakana tongana ombamonjia amafisatrano hoe asandratra ny anaranao asandratrunyanarana tumpuairaona ny fiainako anjakana tongana ombamonjia aviany an-danitra ianao aviany an-danitra ianao oety an-tany tety an-tany ianao ka matoanay avy nitsangana ianao hoany an-danitra indray ny anaranao no teranay aviany an-danitra ianao oety an-tany tety an-tany ianao ka matoanay avy nitsangana ianao hoany an-danitra indray ny anaranao no terainay zany mihitsy jesosy mendrika hoderaina ny anaranao mendrika ho ankalazaina ny anaranao mendrika ho asandatra ny anaranao sandratrony anaranao tumpuairaona ny fiainako anjakana tongana ombamonjia asandratrony anaranao tumpuairaona ny fiainako anjakana tongana ombamonjia aviany an-danitra ianao oety an-tany tety an-tany ianao ka matoanay avy nitsangana ianao hoany an-danitra indray ny anaranao no terainay aviany an-danitra ianao aviany an-danitra ianao oety an-tany tety an-tany ianao ka matoanay avy nitsangana ianao hoany an-danitra indray ny anaranao no terainay aviany an-danitra ianao oety an-tany tety an-tany ianao ka matoanay avy nitsangana ianao hoany an-danitra indray ny anaranao no terainay aviany an-danitra ianao oety an-tany tety an-tany ianao ka matoanay avy nitsangana ianao hoany an-danitra indray ny anaranao no terainay ny anaranao no terainay ny anaranao no terainay ny anaranao no terainay zany mihitsy jesosy raha misy anarana tokony ho deraina
teny anaranao rery zany satria anao nafoy zavatra be dehibe ho anay na ny ainao fotsiny ary tena nafonao anay tena zavatra ngezabe eo amin'ny fiainanay zany satria zany no mitondra famonjena ho anay dia androany zay Jesosy mbola ilaza mbola anandratra ny anaranao foana foana ianao ilay izy hatr'izay ka ho mandrak'izay ianao ilay tsy miova ianao no asandratra ataonay rentany ho rendanitra fa ianao no Andriamanitra ianao no mpanjaka Jesosy dia ho derainay mandrak'izay ianao Sainay an-danitro tinaianao asandratrainy anaranao manjaka eto aminay izao ny tenanao fa ilaza ny atsaranao ianao hiderany Jesosy ianao anandratra ny anarany ianao ilaza aminy androany hoe tena mendrika ho deraina ny anaranao Jesosy tsy misy toanao tsy misy anarana ambony ny anaranao tsisy anarana matohatra ny anaranao any anaranao dia misy ny fahefana rehetra izay nomenao anay dia ampiasainay dia ankasitranay anao zany rehetra zany Sainay an-danitro tianay ianao Sainay an-danitro tianay ianao asandratrainy anaranao manjaka eto aminay izao ny tenanao fa ilaza Nyasaranao uderainane anjamanisha taluan keichi siwavi uderainane fapanzaka Siwavi uderainane fapanzaka derainayutu asandratra ny anaranao asandratro ny anaranao Sandra
samiary maka ny toerany avokoa isika rehetra. Arabaina amin'ny anaran'i Jesosy ianareo izay efa toka manatrika an'izao fotoam-pivavahana izao, ary arabaina toy izany ianareo izay manaraka amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny YouTube na Facebook any amin'ny tokantrano misy anareo any. Androany dia azo antoka fanao zavatra lehibe amintsika Andriamanitra. Amen. Ty fampo-pivavahana indray mandeha ataontsika ity dia tsy mitovy amin'ny fampo-pivavahana izay efa nataontsika teo aloha. Androany zany ny rehetra mihitsy na ianao izay sampatonga eto ary dia ataon'Andriamanitra mandray fahasoavana. Amen. Amen. Dia ho tanteraka aminareo izay any tokantrano ihany koa izay ho ataon'Andriamanitra aminay eto. Ho fisaorasian'Andriamanitra dia andao hiaraka etehaka tena mafy sy mirevidevitra isika. Alleluia. Amen. Androany afatra roa samihafa no entina amintsika tonga eto. Afatra roa samihafa. Ny afatra voalohany zany zao ambarako izao ka samy mihaino tsara. Ho antsika rehetra tonga eto izay efa nino an Jesosy, izay efa nandray an Jesosy, dia ambarany ten'Andriamanitra fa nomanina Andriamanitra ho antsika ny fiainana mandrakizay. Amen. Io fiainana mandrakizay io fiainana miaraka amin'ny Jesosy mandrakizay tsy manam-pataperana. Efa nyteny an'izao teny izao mantsy Jesosy fony izy mbola nandalo tety ambony tany. Hoy izy tamin'ireo mpianatra, izao ny teniko aminareo ry mpianatra, za io andeha ka aza malahelo ny fonareo, za io andeha fa saingy tsy hamelanareo rery aho, fa izao raha andeha dia andeha anamboatra fitoerana ho anareo. Rehefa vita sa ny toerana izany dia aniraka andray ny ray iverina ty ambony ty tany ity, ary akanareo no antony iverenako mba hitondra anareo any amin'izay misy any amin'ilay toerana izay fanambarako. Amen. Amen. Fahasoavana zany raha lasa nabavy. Izay ilay antsoina hoe fiainana mandrakizay. Fa raha sanatria ka tsy tafita any amin'ny toerana amboarin'i Jesosy io isika, any amin'ilay fiainana mandrakizay, dia hoy ny Baiboly hoe miandry etsambadika indray ilay fahaverezana mandrakizay. Toerana natao ho an'ny devoly sy ny mpaminany sandoka sy ny antikristy izany toerana izany. Ary toerana natao ho an'ilay olona izay tsy naken'Andriamanitra hiditra any amin'ilay fiainana mandrakizay. Tsara ho fantatsika izany tantara izany. No zany mandritra fahavelomana misy atsika eto ambony ty tany ity izao, dia mila mitandrina be mihitsy isika, mila mitandrina be, satria ny devoly dia mahafantatra hoe efa voavojy ny fanantsika, efa nanomanan'Andriamanitra an'ilay toerana tsara indrindra any amin'izay misy an Jesosy isika io. No zany manafika antsika ny devoly, inona no ataony? Mitady hevitra izy tomana antsika mba hiverin-dalana, izy tomana antsika mba hiala amin'ny Jesosy, hiala amin'Andriamanitra. Ary fomba maro amin'ny karazany no entiny izy tomana antsika. Ohatra, marary ianao dia mivavaka dia tsy mety sitrana, dia kiviny ianao ve dia mbola nompan'Andriamanitra, kanefa ianao ary ity tsy sitraniny akory. Ohatra, ataony mihitsy tsy van'ny olana eo amin'ny fiainanao, dia kiviny ianao ve mbola naraka zao Jesosy zao, ny olana mahazanao ary ity tsy esoriny akory. Zany nge natao devoly tamin'ny Joby. Hoy ny vadin'i Joby, mbola nompan'Andriamanitra ihany ve ianao
kanefa zao nefa manjoanao, zao nefa manjoantsika. Fa misaotra an'Andriamanitra fa tsapanjopa le fiainana tsara indrindra miaraka amin'Andriamanitra. Ka natonga azy ny teny hoe aoka fantatrao ry madama, aoka fantatrao ry madama, fa tsy soa ihany no raisin'ny olona amin'Andriamanitra fa ny ratsy ihany koa. Eny na dia mono aiza Andriamanitra tsy vadika amin'ny ahojobo, fa mbola anompo azy hatramin'ny farany. Zay le fiainana tian'Andriamanitra ianatsika. Ny devoly dia manafika andro manalina. Zay le voalaza ny Apokalipsy 12:20, satria fantany fefa-tomotra ny andro. Fantany fefa-kely sisa fotoana ahafahany manao mission. Fa izao ny teniko, aokontsika rehetra hitoetra tsara ho an'Andriamanitra hatramin'ny farany. Amen. Amen. Na dia ohatrany hoe manadiso fanantenana anao azy resaka fivavahana, dia aza vadika amin'Andriamanitra mihitsy anao. Zao ianao voavony zao nge riavana ka fahasoavana omen'Andriamanitra anao e. Be dia be nareo mpianakavy samy mpanota, be dia be nareo mpiara-mianatra samy mpanota, be dia be nareo amin'ny mpiaramonina samy mpanota. Fa naninona re ianao no vonjeny dia soratana ny boky fiainana ny anaranao, ary laza'Andriamanitra fa omenanao fiara-mandrakizay. Ianao mihitsy any tian'Andriamanitra hiditra ao an-danitra rahatrizay. Noho izany aza miembotra, aza verin-dalana mihitsy. Amen. Fanampy izay fomba ataony devoly ihany koa amin'izao vaninandro misy atsika izao, satria fa tomotra ny andro dia mitaonantsika izy mba hanota. Mitaonantsika izy mba hanota. Dia haintsika tsara fa rehefa manota ny olona dia tafasaraka amin'Andriamanitra. I Adamaseva zao no arian'Andriamanitra tsy manatsiny, tsy manapondro. Fa nahita tetika ny devoly mba hitomana azy hanota, amin'izay tafasaraka amin'Andriamanitra. Ary dia nanota tokoa i Adamaseva. Ny fahotany Adamaseva dia ny tsy finoana an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra, ny fitoamana azy ireo mba andika izay nolazain'Andriamanitra. Zay le fahotana nety devoly namely azy ireo. Ary dia tafasaraka tamin'Andriamanitra tokoa i Adamaseva. Noroany miala teo amin'ilay toeram-pahasoavana, ary navelan'Andriamanitra totona teo amin'ny Adamaseva ny oziny. Ary navelan'Andriamanitra nanapaka ny Adamaseva le devoly zay nekeny teny. I fiaina manota mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra io. Tena mampisaraka. Dia inona nataony? Taonantsika nota izy. Nefa itsika zay efa nino a Jesosy, isika io nanomboka tamin'ny fotoana ninontsika an Jesosy, dia nisy herin'Andriamanitra nanafaka antsika tamin'ny fahotana. Zay le voalaza ao Petera voalohany 2:20. Ary izy Jesosy io no nitondra fahotantsika tamin'ny tenany teo ambony hazo, mba ho fatiny amin'ny nota isika fa ho velona amin'ny fahamarinana. Efa nety Jesosy fahotantsika, satria any an-danitra tsy natao hidirany olona izay mbola manota, dia nety ny fahotantsika rehefa nino an Jesosy sy nandray an Jesosy isika. Ary ankoatran'izany nasain'Andriamanitra atao batisan-drano isika, satria izay le teny nataon'i Jesosy hoe toriny filazantsara amin'ny olona rehetra. Dia reny olona mino reny olona nandray filazantsara reny atao batisan-drano izy reny mba ho vonjeny, satria izay mino sy atao batisany vonjeny. Ka dikany hoe batisan-drano dia fandevenana ny olona ao anaty rano, ary alevana ao anaty rano miaraka amin'izay koa le fahotanao, alevana ao anaty rano. Dia izay mahatonga ny Romanina 9:4 no miteny manao hoe rehefa vita batisa voasitika anao dia atsangana ho amin'ny fiainana vaovao. Ary fiainana tsy natao hanota intsony, satria veriko indray any an-danitra dia toerana tsy nataon'ny olona mbola milanjaota. Ny fahotantsika rehetra zany zao, raha mivolaza Baiboly no jerena, efa nisoron'i Jesosy. Ahoana hoy ny voalaza? Jaona 1:7. Jesosy no naseo mba hanesitra ny ota. Andininy fasivy, ary zay rehetra mitoetra ao amin'i Jesosy dia tsy manota, satria le voa avy any an-danitra no mitoetra ao anatin'le olona.
ary ka dia tsy mahay manota izy. Inona zany tiako any an-tanana antsika rehetra? Mandritry ny androm-piainantsika mijoroa tsara. Ka na inona tetika amin'ny fahavalo hampanotanao, tena mijoroa, aza manota ianao. Aza manota ianao. Amen. Terizo masina. Terizo madio mandrakariva ny fiainanao amin'ny mahafiangonana kristianina anao. Amen. 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 Tena afaka hijoranao raha ohatra ka sarobidy aminao ilay fiainana mandrakizay izay nomaniny Jesosy ho antsika izay efa tonga ho aminy. Terizo fiainanao mba tsy hanota mihitsy. Raha sanatria ka voafingana ianao, fomba fitenin'ny olona mantsy dia hoe lololanitra tsy maintsy leny, mandeha tany tsy maintsy manino, lavo sa hoana ihany koa, solafaka. Raha sanatria ka tratran'izay ianao dia aza manamary tena ka izao angeny ny antony tonga inkosy. Aiza moa tsy hanota, zao kosa nataony ahy, zao nitranga atao fiainako. Tsy mahazo manamary tena. Fa zao voasoratra, zay rehetra miaka eo fahotany dia omen'Andriamanitra famelan-keloka. Matoky sy marina Andriamanitra ka mamela ny helokontsika rehetra. Ary ny rano Jesosy no entiny manadio antsika. Satria Jesosy ilay maty teo ambony hazo fijaliana, ilay nandatsaka ny rano teo ambony hazo fijaliana, dia nalevina, natsakana tamin'ny maty, nampiakarina ho any an-danitra, ary mifona ho antsika eo an-tanakavanan'Andriamanitra ray. Jesosy any ho avoakantsika. Fa zay manota hijinjana na fafiny, hijinjana taona, fa Jesosy ny avoakantsika dia mifona ho antsika izy. Amen. Ka zay mahatonga aho za manamary teny mba ahafahan'ny avoakantsika manamarina anao eo anatrehan'Andriamanitra ray. Amen. Kanefa aza rarotina ny fisin'izay avoaka Jesosy Kristy eo an-tanakavanan'Andriamanitra ray zay. Fa aoka ho asehonao an'Andriamanitra hoe Tompo, sarobidy amiko ny namonjenao ahy. Vonina ny hanompo anao amin'ny famasinam-piainana mandritry ny androko rehetra aho. Amen. Zay zany ny afatra voalohany entiko antsika rehetra amin'ity andro androany ety. Amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ny voasoratra ao amin'ny boky Matio, toko 7:20, zay mahatratra amin'ny farany vonjena. Zay mahatratra amin'ny farany vonjena. Zay mahatratra amin'ny farany vonjena. Ho voavoja ny antsika rehetra. Ho tonga ny an-danitra ny antsika rehetra. Halleluja! Andao aritsika amin'izao fotoana izao hivavaka. Hivavaka amin'Andriamanitra dia izay nambarako izay mihitsy aoka tombavakantsika. Tena no tena ho antompatra amin'ny farantsika ary hivavaka sy fona amin'Andriamanitra raha sanatria ka nanota ianao ary dia tehirizo ho masiny sy madio ho an'Andriamanitra ny fiainanao rehetra. Apetrao ny fonao tanana dia andao hivavaka isika. Ho anareo any atokantrano manaraka ny fotoam-pivavahana amin'ny alàna fitalavitra. Tsara ihany koa nareo mivavaka tahaka nataonay. Satria inoko fa nazava taminao ilay hafatra voalohany nambarako taminareo teo. Samy mivavaka tsika rehetra. Samy mivavaka tsika rehetra. Apetrao amin'ny fonao ny tanana dia manlora tena ho an'Andriamanitra. Lazao aminy fanompan'Andriamanitra amin'ny famasinana sy fadiovana ianao. Ary ho anareo izay manana fo maratra satria nisy nanafitohana anao dia dioviny fonao. Avy alao mifatsondreo olona na nisy ratsy anao. Manaova fifony sy fibebahana no reo fahalavona nahazo anao tatoato. Aoka hitoetra ho fiangonana kristianina tsy manota intsony ianao.
mangina indray isika Andriamanitra raika eo mijoro eto ny mpanomponao manao fifonana ho an'izao fiangonana rehetra izao manao fifonana hatramin'ireo namanay izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao any an-tokantranony mamindra fo aminay rehetra ianao androany ny fitiavanao no manosika anao amela eloka an'izay lavo izay voafingana ny fitiavanao no matoka amin'ny fanenao masina ho toka amin'ny tsiraray avy ka hiarina indray izy ka hitoetra ho madio ho masina eo ny atreanao ny fitiavanao no matoka ny herinao ampahery azy mba anompanao hatramin'ny farany tsy vadika aminao zao fiangonana izao tsy vadika aminao zao fiangonana izao ary ny ran Jesosy zay efa nividianana any rehetra ny ho fiarovana ho anay misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen teka mafantompo isika amin'izao fotoan'izao tsika dia hiditra amin'ilay afatra fandrony ka mialohan'izay dia andeontsika anao hira anankiray volona ny foko tompo ao Andrai nuni te
azo toeranareo ny afatra faharoa etiko anareo indray a dia ilay voasoratra ao am-bokin'ny marka toko faharoa vakina manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa 12 toy izao ny voasoratra tena iankaviako anareo iaino tsara fa zay voasoratra ato zay nataon'Andriamanitra ato dia ho ataony amintsika rehetra tonga eto ary no niditra tao Kapernaoma indray izy rehefa afaka andro vitsivitsy dia rehefa tao an-trano Jesosy ka dia tafangona ny maro ka tsy nisy toerana intsony na dia teny alohan'ny varavarana azy ary izy nitory niteny taminy manomboka amin'ny andininy fahatelo ary nisy nanatona nitondra ny anankiray marary ny paralysisa teo aminy izay ny olanjainy efata ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy noho ny abetsahany vahoaka dia nanesorany nitafony trano itoeran'i Jesosy ka noho ny efa voasokatra dia nampidininy teo ny fandriana izay nandrin'ilay marary ny paralysisa andininy fahavalo ary Jesosy no nahita finoan'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralysisa hoe anaka voavela ny elokao eo amin'ny andiny faraika ambin'ny folo dia ondra Jesosy mitsakana be ataony fandrianao ka modiana ny tranonao dia nitsangana izy ka nambetany fandriany niaraka tamin'izay ary niala teo anatrehan'ny olona rehetra dia talanjony izy rehetra ka nankalaza n'Andriamanitra nanao hoe tsy mbola nahita izay toy izany izahay raha lasa nabavy ry fiangonana rehetra manalika eto ho anareo izay natokantrano tena mampahery be sady mampitombo finoana ny mandinika sy ny misaintsaina ny asa lehibe sy magaga nataon'i Jesosy tao Kapernaoma tena mampahery be hoy aho tena mampitombo finoana be mihitsy hoy aho lehilahy ray voalaza amin'ny baiboly hoe narary ny aretina paralysisy nolanjaina olona efata zao fianapa-kevitra eto fianakavian-dreto andeha isika ho any amin'izay misy an' Jesosy fa any no vahaolana ho antsika ho antiavantsika marary ity dia rehefa tonga tao amin'i Jesosy tokoa reto fianakavian-dreto marimarina kokoa lay lehilahy marary paralysisy dia nositran'i Jesosy ary tena sitrana teo ny eo halleloia halleloia ry havana malala ry fiangonana manarika ty fotoana ity mpanasitrana ny marary Jesosy araka voalaza amin'ny baiboly ny ran'Andriamanitra raitsy to ho amin'izany fanasitranana ny olona marary zany Jesosy zao no voalaza asiny apôstôly toko 10:7 Jesosy zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery nosorana ho amin'ny ositra spesialy nosorana tamin'ny fanahy masina sy ny hery ka mandehandeha manao soa mandehandeha manasitrana ny marary mandehandeha manafaka ny olona rehetra azo ny hery ny demonia satria Andriamanitra nomba azy rehefa nisoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery izy dia tsy nandeha irery fa nomban'Andriamanitra rainy izy ary ny mampahery amin'izao vaninandro misy antsika izao dia mbola manasitrana Jesosy mbola manasitrana Jesosy satria voalaza amin'ny baiboly fa tsy mieva omaly anio ary mandrakizay izy Hebreo 13:9 efa antsika tsenjery zay teny zay ka ny vaovao mafaly zany amin'ity androandroany ity eto Jesosy io eto Jesosy lay voalaza hoe mpanasitrana ny marary rehetra marina be ny teniny ahoana ho izy ao amin'ny Matthieu 20:20 fa naiza no iangonan'olona roa
na ny olona telo amin'ny anarako dia aza misy azy aiza hoe eo avao Jesosy tsy hitantsika maso tsy hita hoe tsapatanana fa eto izy satria fanahy izy dia eto izy ka androany ositrany daholo ianareo rehetra zay marary na iza ianareo na dia samy resy toka eto ositrany ianao zay marary ary na inona ny karazana rehetra amin'ny fiainanao dia ositrany ianao zay marary session spéciale ty androany ity tena ositrany ianareo zay marary ka naretina kesy bitika azy ohatrany hoe aretina kely io ve ositrany ianao goavana be le aretina ositrany ianao ka ny afatra lehibe entiko anareo zany amin'ny androany ity zay rehetra marary toka eto samy miomana andray fanasitranana avy amin'ny Jesosy samy miomana andray fanasitranana avy amin'ny Jesosy inona zao le aretina misy aminao aretina aty ve zay ve nyteneny dokotera taminao hoe marary aty ianao aretina mavony ve efa ela be ianao no narary vavony aretina mitsinay ve aretina diabeta ve fivitosana aty amin'ny vatana hita maso na any anaty kibonao any ve sa aretina vokatry ny famisaviana fa nisy olona tsy tianao dia namisavinanao dia zao ianao marary zao androany satria fotoana lehibe spesialy ity dia ositrany daholo ny marary rehetra androany ianao ositraniny miteka mafy dia mafy Andriamanitra voalaza ny baiboly ihany koa fa mpamaolana Jesosy tena mpamaolana izy anisan'ny mission nandran'Andriamanitra ray azy zany lesina asina apôstôly toko 10 andeha vavala amin'ny 30 nivakiko taminareo moa dia zao voasoratra zay Jesosy zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masa sy ny hery nosorana tamin'ny ositra spesialy mba andehandehanao soa zany hoe mba andeha haman'ny olana misy eo fiainan'ny olona zavatsoa ho ataon'Andriamanitra amintsika izany mandehandeha manao soa izy ary ankoatran'izany zao mihitsy ny teny nataon'i Jesosy ao amin'ny Mateo toko 1:20 andeha 20 hoy izy manao hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra ianareo rehetra zay mavesatra entana makanesa ty amiko ianareo rehetra zay be olana ao anatin'ny ady makanesa ty amiko ianareo rehetra zay tapitalakale toy ny sokona nanano-bato hitako anareo ny lavitra rio Jesosy fa manana olana fa manatona ianareo aza miandro hoe zany no anatona anareo fianareo manatona fa rehefa toka eo amiko ianareo dia hovako ny olana fiainanareo zay le voasoratra fa izao no hanome anareo fitsaharana tena mpamaolana Jesosy eno nke ty tantarako aminareo ity voalaza amin'ny jona toko 2 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 1:20 namonjy lanonam-panambadiana Jesosy Kristy sy ny mpianany ary ny reniny dia rehefa manao lanonam-panambadiana ny jiosy dia tsy mandray andro tahaka ny antsika malagasy fa mandritry ny herinandro ao anaty lanonana foana dia raha manam-bola izy manan-katao le fianakaviany dia mahatratra ray volana mihitsy manao lanonana foana ry zareo dia ao anatin'izany lanonana zany dia mifaly mirava mihinan-kanina misotro divay zay zany no atao ao anatin'io lanonam-panambadiana io dia mandeha azy tsy aritry Maria reniny Jesosy hoe manana problème reto mpikarakary reto tena manana problème reto mpivady vao reto satria lany divay ary zany atao hoe lany divay na lany sakafo
melona maranana ny fety voafaritra dia enatra sy fafambaraka. Dia zao ny tenin'ny Maria tamin'ilay mpanompo tao, ilay mpanompo karakara tao. Zao miaraka amintsika eto ny mpampianatra io izy io. Ka anatona anareo mpampianatra io rehefa avy eo dia ataovy zay asaina ataonareo. Ataovy zay asaina ataonareo. Zay fotsiny aza miady hevitra, aza mifamatra, atao fotsiny zay asaina ataonareo. Dia tapitapoka teo nanatona ilay mpikarakara ny fanasana le tompony andraikitra le mpanompo zany Jesosy. Dia ho Jesosy feno rano ny siny. Dia zareo moa fa nahazo avatra manokana mialoha tamin'ireny Jesosy dia tsy nisalasala. Lasa saina ihany zareo tamin'izany fa maninona, fa misy inona no fenona rano iray ny siny. Ka tsy zany matsy fa araka fomba fanaony jiosy eo ambaravarana misy siny, misy rano. Dia zay rehetra amonjy an'ilay lanonana amonjy an'ilay fety dia tsy maintsy misasa tanana eo aloha vao mahazo miditra ao amin'ilay lanonana. Tsy maintsy misasa tanana. Tsy azo atao mihitsy hoe amonjy lanonana ianao hiara sakafo amin'ny be sy maro kanefa tsy misasa tanana. Tsy azo atao mihitsy zany amin'ny fomba jiosy. Tsy mety, tena tsy mety. Fa dia nofenony rano aloha siny. Fa gagagaga ihany zareo hoe fa misy inona, fa atao inona. Dia vitsy zay. Dia ho indray Jesosy divozo indray io rano io dia omeo an'ireo mpiservy, ireo mpandatra ny fanasana. Dia divozony. Dia tsy voasoratra moa ilay tantara fa fahazoko azy tena fahafaham-baraka ty marina. Fahafaham-baraka ty fa rano magatsika be zao no atolotra eny amin'ny mpandatra fanasana, eny amin'ilay mpiservy, ho aroso eny amin'ny olona. Raha tokony divay no aroso dia rano magatsika. Fahafaham-baraka ty marina, fahafaham-baraka ty. Fa saingy efa nahazo teny meloa zareo hoe ataovy zay sainy ataonareo, akatoavy zay zavatra ampanaoviny anareo. Dia ndraisin'ilay mpandatra fanasana ilay karafa zay misy raha magatsika, ary tsy nijery zareo raha magatsika sahina ny atao anaty fa tony mazatra zay omen'ny mpanompo atsika dia hoarositsika ny amin'ny olona. Dia ny tao an-tsainy teo divay. Iza mbola mila divay? Aiza sady tena mpandianana dia ny baiboly hoe nanramany le izy, nanramany. Dia gaga be ilay mpandatra fanasana, gaga sy talanjona. Dia zao ny teniny tamin'ilay mpivady vao, azafady, miracle, miracle, miracle. Miracle inona ho ilay mpivady vao? Araka ny fanaony olona, ny divay tsara no aroso voalohany indrindra. Premier jour, deuxième jour, divay tsara no aroso voalohany. Fa rehefa amin'ny faraparana zay vao ratsiratsy. Ka tsy azoko onona loatra hoe fa maninona no ratsiratsy no aroso any faraparana. Angamba ho ia. Rehefa akaiky faraparany dia tapona rano le izy. Fa ny tanjo dia homenamena foana lokon'le divay. Angamba zay ny fanaony olona. Fa ianareo izy tena miracle, miracle. Satria hatramin'izao mbola nitahiry divay tsara ianareo. Divay tsara na rosonao tany am-boalohany. Ka rehefa mandraka ankehitriny mbola divay tsara mihoatra no tsara aza no arosonareo. Tsy fantany matsy fa noho ny présence an' Jesosy tao amin'ilay lanonam-panambadiana no fototranitratra izany. Nisy ny olana fa novahan' Jesosy, novahan tafoma magaga. Matoka amin'ny tantara zany entiko milaza aminareo hoe Jesosy tena mpamaolana. Andao nge vakitsika le teny andiny voalohany Jaona toko faharoa. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana Galilea, ary taony reny Jesosy. Ary Jesosy mpianako koa dia nalainy ho ao fampakaram-bady. Ary efa lany divay dia hodiny reny Jesosy taminy tsy manana divay izy. Ho Jesosy taminy raha vehivavy moa mifanina akory zaho sy anao tsy mbola tonga ny fotoako. Fa ho ny reniny tamin'ny mpanompo ataovy zay asainy ataonareo. Ary nisy siny vato enina malany rano indroa na intelo ny vata avy
nipetraka teo ho fanadiovana araka fanaony jiosy. Dia ho Jesosy taminy feno rano siny dia ny fenoany hatramin'ny olony. Dia aroa Jesosy taminy divozy amin'izao ka eto hoe ho amin'ny mpandatra fanasana dia nentina. Ary raha nanandrana ny rano tonga divainy mpandatra fanasana nefa tsy nalala izay neviny fa ny mpanompo izay nanovony rano no nalala dia niantso ny mpapakatra izy ka nanao taminy hoe araka ny fanaony olona dia ny divay tsara no arosony aloha ary efa misotro be ny olona dia voazay ratsirano kokoa fa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny. Izany no nataon'i Jesosy taokana any Galilea ho volom-pamantarana ka naseho ny voninahiny ary no azy ny mpianany. Mafisiko zany fa tena mpamaolana Jesosy. Tena mpamaolana Jesosy. Eno ihany ty tantara manaraka ity. Etiko milaza fa tena mpamaolana Jesosy. Dia mandeha nanarato Petera sy ireo namany. Ndiko toko 5, 4 ka hatramin'ny 5 prepareo zay teny zay. Nanarato Petera sy ireo namany. Nandritra ny alina, nampiasa ny fahaizana, nampiasa ny tena mpanarato spesialista azy. Fa saingy indrisy tsy nahazo na inona inona. Maraina ny andro, kivy tanteraka ry zareo. Dia nanadio ny arato satria ny arato matsy rehefa avy nampiasaina dia misy fakofako, misy bozabozaka, misy alika. Dia nanadio andreny izy fa andehody ry zareo. Tamin'izay fotoan'izay nandalo Jesosy niaraka tavoaka be dia be. Dia nanantona Petera Jesosy, Petera, azafady indrindra tompoko, mba hampidramo ahy ny aratonao, ny lakanao mba ho ampiasaiko hitoriako teny fa maro be loatra reto olona manaraka reto. Dia nomeny Petera le lakana. Nampiasainy. Vitany nampiasainy Jesosy le lakana. Dia nanantona Petera izy, Petera, misaotra anao aho. Misaotra anao tamin'ny fanampihana. Zava-dehibe amiko zao nataonao zao. Dia ho Jesosy tamin'ny Petera, mandehana miroso amin'ny landalina ianao. Fantatra mantsy fa mana problema ianao sy ireo ekipanao reo fa ianao dia irako mankanesy any amin'ny landalina. Dia eo indray no mipetraka ilay fanentanana hoe ataovy izay sainy ataonareo. Ataovy izay sainy ataonareo. Fa ao ambadika ny fankatoavana dia misy zavatra lehibe tsy takatra saina ho ataon'Andriamanitra ao. Dia ho Petera, mpampianatra ô, tena manao safady aminao mpanarato nge zaho efa zatra raha fanaratona nge nandritry ny alina izahay ireo, izay mirahalahy ireo no nanarato fa tsy nahazo na inona inona. Tena tsy nety ny natao. Dia ho Jesosy, efa haiko zany, efa fantatra amin'ny problema izany, fa izao mandehana miverina manarato ka tsy pazany milalindalina ny aratonareo azahoana azy andrano. Ka rehefa nandeha teo ny resaka ny fanaovana dia somary nangila tsofina kely, tongilana kely Petera. Tena resy lahatra ny amin'ny teny'ity lehilahy ity ao. Resy lahatra ny amin'ny teny aloka ny vavany ao. Dia zao ny teny Petera avy eo. Kanefa no ny teninao, kanefa no ny teninao dia irosany milalindalina ao dia atsipokany ny arato. Dia lasa Petera tondra ny arato niaraka tamin'ny lakana nakeny amin'ny lalindalina. Dia gaga ireo namany fa inona indray ary ty ataon'ny Petera. Fa manina indray izy no miverina anaty rano. Nandritry ny alina efa nikeliainy isika nanarato fa tsy nahazo na inona inona. Dia possible ve amin'ity maraina ity hoe andeha hiverina anarato dia mbola azo ve ianao? Possible ve zany? Fa inona ary natonga Petera nanarato hoe aka nisy lehilahy miresaka aminy ngery dia io no maneraka azy hoe mandehana miverina manarato. Dia io no teny taminy dia lasa nandeha tokoa Petera. Fa akory za magaga ry havana rehefa natsipy ilay arato ka sotomy Petera trondro be dia be tsy misy toy zany no tao anatin'ny arato. Dia hoy ny Baiboly hoe efa nisy rovotra mihitsy ary ny arato. Ka rehefa nisarizena ilay lakana dia feno be. Dia zay natonga Petera ny antso hoe John, Jacob, apio fa trondro be, trondro maro be.
dia nanatony izy roa lahy niaraka tamin'ny lakana dia ny fenona ihany koa ny lakana manaraka dia feno trondro ary ny baiboly hoe efa saika ny ledika le izy moa saika ny ledika fa raha mbola miaraka amin'i Jesosy tsy milendika izany tsy milendika izany e halleloia asa mety tena saika maty amarina fa raha miaraka amin'i Jesosy tsy ho fatsany ianao saika maty antoka amarina fa raha miaraka amin'i Jesosy tsy maty antoka zany ianao saika ratsy le tantara fa raha mbola miaraka amin'i Jesosy saika fa tsy ho ratsy zany tantaram-piainanao gaga Petera sy ny namany noho ny abetsany ny asan-drano zay azony halleloia zany tantara zany dia manamafy amintsika fa mpamaolana Jesosy amen eto Jesosy io amin'izao fotoana izao eto izy mba hamany olana misy eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy isam-batan'olona tahaka ny namonjena an'ilay mpivady vao taokany any Galilia tahaka ny namonjeny any Petera sy ireo namany nanoloana ny olana an'izy dia tahaka izany akoa no amonjeny antsika rehetra manana olana tonga eto amen tena fotoany dehibe spesialy ny androany tsy mitovy no maly afaka maly sy ny tany aloha fa spesialy ny androany dia hoy aho hoe inavy re olana misy eo amin'ny fiainanao olana ara-tokantrano ve olana ara-panambadiana ve olana ara-bola ve olana ara-pivelomana ve olana ara-kasa ve hiditra mpianatra anisan'ireo olona very fanambola velona ianao tsy hitanao zay atokony tsy hitanao zay tany ele sa olana hafa mihitsy akoatra zany nambarako zany no mahazo anao eto Jesosy eto izy efa tena vonona izy ny amany olana misy antsika rehetra rehetra asioteka faran'izay mafy mafiso zany amin'ity androandroany ity fa na aretina io mahazo anao io na olana io mahazo anao io efa vonona Jesosy amin'ity andran'io ity anasitrana ny olona rehetra zay marary ary anafaka anareo zay manana olana tsy misy avana na dia olona ray azy eny na dia ianao zay sabatonga eto azy na dia ny famonjenao fotoam-pivavahana ary mbola manavianao ny daholo be zany amin'ity androandroany ity raha misy marary ho sitranina raha misy manana olana ho vonjena fanampiny vonona hitantsika ihany koa Jesosy androany satria efa teny nataon'Andriamanitra zany ry havana tamin'ny andron'ny Abrahama nanao fianianana mihitsy Andriamanitra tena nanao fianianana ny lobavy hoy izy tamin'ny Abrahama ho tahiko anao ry Abrahama ho tahiko taranako rehetra ho tahiko na taranaka firy na taranaka firy satria resy lahatra aho no ianao nanaiky ny teniko ary isika fiangonana kristianina io isika zay efa nividiana tamin'ny rano Jesosy Kristy io dia hoy ny baiboly hoe ny eken'Andriamanitra ho isan'ny taranaka Abrahama isika ianao tonga eto taranaka Abrahama ianao dia nilaza ny baiboly any amin'ny Galatiana toko 7 andy 7 ka hatramin'ny 8 fa zay rehetra tonga amin'i Jesosy dia antsoina hoe zanak'Andriamanitra zay rehetra tonga amin'i Jesosy dia tsy misy lehilahy na vehivavy fa mitovy daholo tsy misy andevo na tsy andevo fa mitovy daholo ho tahina tahaka ny Abrahama daholo zay rehetra tonga ao amin'i Jesosy amen ka androany zany tonga dia ambarako ilay vaovao mafaly efa-bolana sisa dia farana ny taona amin'ity efa-bolana ity Andriamanitra hitahy ianao ho ataony mety zay ataonao rehetra ho ataony lavrary ny dianao ho ambina ny alenao amoaka no mpandresy izy asioteka farazay mabe halleloia mbola tiako mafisina ihany ny mission Jesosy ry havana dia zay nambarako zay ny anasitrana ny marary sy anafaka ny olona amin'ireo problema misy eo amin'ny fiainana ary ny tahy ny ataon'ny olombelona rehetra amen ataoko efa kitsika ny Deutéronomie 20:9
hotahina ianao raha miditra ny varavarana tokantranonao. Rehefa mirava ty fotoana ity ka hiditra varavarana tokantranonao ianao, io voasoratra io mitateraka hotahina ianao. Ary hotahina ianao raha mivoaka. Tsy maintsy voaka ny varavarana tokantranonao ianao, dia tonga dia fa zay hotahina ianao raha mivoaka. Andiny fahavalo, andidy fitahina ho aminao Jehova amin'ny fitoeram-barinao. Zay rehetra manana olana ra-tsakafo, hoy ny sasany hoe mihinana tapatsinay, tsy hitovy amin'ny olo zao tontolo zao ianao. Manomboka androany hotahina ara-tsakafo ianao, hotahina ara-tsakafo ianao. Tsy hainao ny fomba entin'Andriamanitra manana tanteraka zany, fa dia aman'Andriamanitra azy, amin'ny Jesosy azy ho tanteraka zandriavana. Ho andidy fitahina ho aminao Jehova amin'izay rehetra ataon'ny tananao. Ka hitao ianao izy any amin'ny tany zomain'i Jehova Andriamanitrao anao. Mandritry nyty efa-bolana ity, hotahina ianao. Engane, raha io amariny ny teniny aloka vava-panomponao. Fa manomboka androany, hotahina ty fiangonana ity, hotahina ny daholo be, asiteka mahafirevanao. Halleluia! Ny matoka amin'ny teny hoe anisan'ny mission Jesosy ny anasitrana, ny amaolana, ary ilay nambarako farany teo hoe ny ta, dia ilay voalaza ny Korintiana faharoa, toko fahavalo andiny fasivy. Zao voasoratra. Korintiana faharoa toko fahavalo andiny fasivy. Fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa na dia nanan-karena aza izy, normal, Andriamanitra izy, manana zavatra rehetra, an Jehova ny tazy zay rehetra ho aminy. Dia toka malahelo, toka mahantra noho ny aminareo. Raha nidy tembony tany Jesosy, dia toka malahelo, toka olona mahantra. Zany nge matoka ny Baiboly mitantara hoe tsy mba nanana trano zay sitriany lohany izy, vita ny asa fanompona nataony tamin'ny andro anankiray, dia nyravany ny vahoaka nasainy hoditra mpianany, fa lasa izy nakany tany foana, nakany anefitra, nakany tendrombohitra, dia tany izy no toetra, onjononjony izy samy tany, niaritra ny mafy. Ary zany natonga Jesosy ny teny hoe ny amboholy biby ty manana ny lavaka isitriana, ny voromanidina manana ny tranony ibe hovataniny, fa ny zanak'olona tsy mba manana zay tany isitriana, satria tonga nahantra izy. Ny katrami mbola manana trano sase na trano baoritra eny amoron-dalana, fa Jesosy tsy manana zay isitriany ametrahany ny vatany, ametrahany lohany. Tonga nahantra izy noho ny amintsika, noho ny amintsika zay mino azy. Tanjony mba tonga nareo anan-karena, mba tonga nareo anany ampy. Possible zany nge mity efa-bolana farany ity, afaka notahina ianao noho ny amin'i Jesosy. Afaka notahina ianao noho ny amin'i Jesosy. Ho mety nataonao, ho lavirarina dianao, ho ambinina ny alenao, hivoaka mpandresanao, asioteka ary horakoraka mafy be. Halleluia! Fa ny condition ho amin'izany fahasoavana rehetrarehetra nambarako aminareo zany dia ity: mila manana finoana ianao. Zay aloha tena goavana be andrasan'Andriamanitra amintsika olombelona, mila manana finoana ianao. Fa ny mampalahelo eo amin'ny resaka finoana, ny ankamaroany vaky pneu. Vaky pneu eo izy, nino an Jesosy izy, nandray an Jesosy izy, manana Jesosy izy, fa vaky pneu eo amin'ilay fananana finoana. Fa mity androandroany ety, tsy zany ny hitranga, manam-pinoana daholo tsika rehetra. Manam-pinoana ianao zay marary, fa vitany Jesosy ny manasitrana anao amin'ity androandroany ety. Amen. Nampahery be azy ao zavatra tranga tamin'ny fotoam-pivavahana tamin'ny Enora, fa nisy vehivavy narenina sofiny anila, narenina efa ela. Fotao anatin'ilay fotoana tahako zao izy, tonga dia nandreny sofiny. Mirakla nge zany. Ary ny fantatro mihitsy hoe nininy Jesosy naseo zany, ilazana amin'ny daholo be ary ilazana amintsika fa tena mpanasitrana Jesosy. Amen. Manana finoana fa vitan'i Jesosy ny mamany olana misy amin'ny fiainanao.
Halleluja, halleluja, amen. Tahaka ny nanasitrana an' Jesosy alelala marary paralysisa, tahaka izany akoa no anasitranany anao androany. Tahaka ny namahan' Jesosy ny olona tao amin'ilay mpivady vao sy ripetera sy ireo namany, tahaka izany akoa no amahany ny olona amin'ny fiainanao androany. Ary ny fitahiana zay efa naloka vavan'Andriamanitra fa ho atao amin'ny olona rehetra zay efa tonga isa taranaka Abrahama ho ataony amintsika rehetra androany. Fa izao fotsiny manana finoana ianao. Hitanareo ity lehilahy narariny paralysisy ity tena tao amin'ny finoana, ary tsy izy ihany nanam-pinoana fa hatramin'ny fianakaviany. Ny profa tena tao amin'ny finoana. Dia ny fanapa-kevitra izy menakavy hoe andeontsika hiala eto tanàna ka andeha ho any amin'izay misy an'i Jesosy. Dia avantsika marary ity dia holanzaintsika amin'ny alala farafara hoentina any amin'izay misy an'i Jesosy. Tena no pratikean'jareo mihitsy ilay tenin'i Jesosy hoe makanesa ty amiko ianareo zay miasa fatratra, mavesatretana, manana olana, manana ady, manana zavatra sarotra marary, fa omeko fitsarana ianareo. Dia faharoa ihany etiko milaza fa tena tao amin'reto fianakaviany reto ny finoana. Rehefa tonga tao amin'ilay toerana misy an'i Jesosy ry zareo dia tsy tafiditra, satria feny olona marobe ny trano hatreny ambaravarana. Dia raisy tsara tsy-aina hoe ahoana tokoa moa no mahaposible hitondrana efada olona marary amin'ny alala farafara. Ny varavarana rehefa tsetsiny dia ahoana mbola ahafahanao miditra mitondra ilay farafara misy olona marary. Impossible. Ty zany ny tena manambara hoe tena tao aminy reto ny finoana hoe ao amin'i Jesosy any vahaolana. Tsy maintsy ataontsika izay tongavanao amin'i Jesosy. Lasa reto fianakaviany reto napetrany tetsy ilay marary. Aza mety keo aloha anao, ianao koa ve moa afaka makaiza e? Fa eo aloha anao. Fa andeha ho any ambony tafitrano zahay. Dia nasorony reto fianakaviany reto ilay tafitrano. Asa trano taolina ve izy io sa trano tuile. Fa ny sorony ilay tafo dia lasa izy naka ilay marary miaraka mitady lava be anakefatra. Dia avy eny ambony tafo nampidininy gaga ny olo fa ahory Jesosy nijery. Efa fantary Jesosy hoe olona manam-pinoana reto. Dia nalatsaka napetraka moramora teo amin'ny devan Jesosy ilay olona marary. Andoka vakitsika manompo any 17 maraka toko faharoa. Ary nisy nanatona nitondra ny anankiray marary paralysisa hoe ho aminy izay ny olonan'izay ny efada. Ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy noho ny abetsany vahoaka dia nanesorany tafitrano ny toeran'i Jesosy. Ka noho ny efa voasokatra dia nampidininy teo ny fandriana izay nandrina ilay marary ny paralysisa. Hatreo ihany aloha nesorony ny tafitrano. Entina manambara hoe tena tao amin'izy ireo ny finoana. Ry havana, mila manam-pinoana isika. Tena mila manam-pinoana tsika rehetra. Androany zao fotoana spesial, tsy mitovy nomaly sy afaka omaly tamin'ny herinandro. Fa androany efa pare Jesosy ny anasitrana ny olona rehetra marary, na retina kely, na retina goavana be. Efa pare ihany koa Jesosy ny amany olana misy aminareo, na olana kely, na olana goavana be. Ary efa pare izy hitany daholo be amin'ny efa-bolana farany melony ny amarana taona ity. Mila manam-pinoana tsika e. Asa tsaronareo kama ny tantaran'i Petera. Indray alina nandeha teny molakana Petera sy ireo namany. Dia natazana olona lavitra tery izy. Jesosy io tazana io. Nininy Jesosy natao mihitsy hoe ho tsy anaiko eny ampovoan'ny ranomasina ireo mpianatra mba entiko mampianatra azy ireo. Fa inona moa ny atondiny Jesosy amin'ny alina eny ampovoan'ny ranomasina? Fa ny ampianatra an'reto mpianatra reto. Satria mpampianatra izy, mpanome lesona izy, mpitaridalana izy, manao izay hampatanjaka ny finoan'ny olona izy. Ka rehefa nahita Jesosy teny ampovoan'ny ranomasina mpianatra dia gaga. Matotoa io! Matotoa io! Tonga dia mivoraka ny lohan'izy rehetra.
dia ho Jesosy matoky zao ihany iza hoe zao ihany le mpampianatra anareo. Dia Petera moa le karazan'ilay lehilahy mafana raha iny, mafana raha iny Petera re olona raha mpamaky baiboly nareo dia mahita ho tena mafana raha Petera, tsy tia lala mihitsy izy ary nandray ry mananao foana izy. Ohatra mahafinaritra be le mahita pino mafana raha, tena mahafinaritra be mihitsy. Fa le olona kalma be tsy haiko moa zanaovana azy hoe atahoana iny, fa mahafinaritra be le olona mafana raha. Dia Petera, raha ianao ihany io mpampianatra ao, asao manatona anao ary ahy inona tsy vitanao, asao manatona anao a proof fa ianao tokoa io, satria tsy afaka mampanatona azy zay rehetra tsy Andriamanitra, zay rehetra tsy misy. Dia ho Jesosy manatona ary kalma be ny andro tamin'io a, avy hatrany Petera tonga dia niala tao anaty lakana, dia afaka nandeha tena ambony ranomasina, gaga reo namany. Way tena mandeha ambony ranomasina Petera, way miracle, tena miracle. Fa ity ny tena nampalahelo, tsy nampozin'ny Petera hoe mitsoka tapoka ny rivotra, no heveriny kalma foana angamba io ranomasina io, gama no heveriny hoe le ranomasina kalma no nafany nandeha tena amboniny rano. Kajo tsoka mafy ny rivotra, naloja ny ranomasina, tena maty amarina. Vitan'ireo tantaranao Petera fa mafy be ny rivotra, vao salasala izy, vao niala ny fonina tao aminy, tonga dia nilendika izy. Hitanareo amin'izany fa mila manana finoana hatrany hatrany sika mba hisehoan'ny fahagagana avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra. Soa ihany fa namindra fo Jesosy, tsy namela ny Petera ho rendrika ho faty ao anaty rano izy, tonga dia natsotra ny Jesosy ny tanana. Inona ty mahazo anao ry kely finoana? Nahoana mianany ianao ry kely finoana? Aiza ny tananao? Sy tomy Jesosy, tafita Petera, saiky maty ah, saiky maty ah, tsy maty anao fa saiky, tsy maty anao fa saiky ho Jesosy. Raha mbola eo aho tsy maty zany ianao. Halleluja. Mila manana finoana isika. Tsaronareo ihany koa angama lay zavatra nitranga fa tantara hafa mihitsy ity. Tonga teo fasana nandevenana ny Lazarosy, Jesosy sy ny mpianany ary ny fianakaviany maty miaraka amin'ny olona maro be. Dia nitanjony Jesosy dia hoe ho velomina amin'ny maty, ho velomina Lazarosy izay maty ho atsangana. Dia ho Jesosy esoriny vato. Eo indray zany ilay mbola mitohy le teny hoe ataovy izay saina ataonareo. Esoriny vato. Fa le fianakaviany maty tamin'io a, tena impossible zany ry mpampianatra. Efa trandro zany nandevenana azy, efa vaky ny kibony, efa maimbo izao, impossible, impossible. Dia nitodika tamin'ireto fianakaviany reto Jesosy. Marta moa tena nitondrony voalohany indrindra. Marta, tsy voalazako fa raha ino anao dia ho hitanao voninahitr'Andriamanitra. Rehefa mino ny olona ao anatin'ny olona finoana, tsy zava-mahagaga tsy tranga izany, ny impossible tonga possible. Dia navoaka tao pasany Lazarosy ho Jesosy. Ry Lazarosy mivoatao dia mivoaka maty ary velona somatsara. Ndeo hiteka mafon'Andriamanitra isika. Amen. Zay zany le condition lehibe, mila manana finoana ianao. Raha manana finoana ianao, ho sitrana ny aretinao. Raha manana finoana ianao, hivan'ny olona amin'ny fiainanao. Raha manana finoana ianao, le teny nambarako hoe ao anatin'ny efa-bolana melony amarana taona anisan'ireo olona hotaina be ianao. Zao nambarako tamin'ny maraina, isy aminareo andray zavatsoly be dia be, lehibe mihitsy melony amarana taona. Andray ianareo ho amarin'Andriamanitra ny teny nambarako, ho tanteraka amin'izay mino, atsioteka amin'ny revitra. Halleluja. Fa akoatran'izany, anisan'ny tena lehibe tamin'Andriamanitra. Marina fa faly be ny tompo hoe manam-pinoana reto reto ka mendrika nosotraniny. Fa anisan'ny lehibe dia ho Jesosy tamin'ilay lehilahy
malemy eo amin'ny 14 marika toko 2 14 zao ny voalazana anaka voavelany elokao amen anaka voavelany elokao zany hoe ny olona mila fanasitrana ihany koa zany falibe ny tompo mahita le olona manam-pinoana fa nisany lehibe dia le olona omena famelan-keloka dia androany zay teny nataon'i Jesosy zay no ambarako amin'ny mpasahina amin'ny fomba ofisialy voavela daholo ny elokareo rehetra androany amen na inona zavatra tsy nentinao ataonao teo aloha gamany voamaly tamin'ny herinandro ity tamin'ny ray volana dia miampanganao ny devoly manameloko anao ny devoly androany vahan'Andriamanitra izany hoy izy aminao voavelany elokao voavelany elokao mendrika ny osotranina ianao mendrika no vahana olana ianao mendrika no tahinana amin'ny devam-bolana ity asioteka amin'ny refitrefitra riavanao ay 15 lay voasoratra hoe voavelany elokao dia amin'ny 10 dia ho Jesosy tamin'ilay lehilahy malemy mitsangana ary ianao betao ny fandrinao dia mandeha anamody mbola mipetraka ihany lay teny hoe ataovy zay saina ataonareo mitsangana ianao betao ny fandrinao dia mandeha anamody gaga lay lehilahy malemy teny eo ihany tonga dia afaka nitsangana izy tonga dia mibatay ny fandrina tsy niandra le fada izy le fada mbola any ambony tafitrano mbola any ambony tafitrano mijery ohatr'izao inona mitranga ao inona mitranga ao le malemy no hitany loloaviny fandrina zakany ny orakoraka teny ambony tafitrano hoe inona adala sitrana voavelany elokao mitsangana be atao fandrinao androany ihany koa mitsangana ianareo dia andeha hody any tokantranonareo asa mirorosaina asa misalasala ombam-pandresena anao any ombam-pandresena anao mandeha io zay nataon'Andriamanitra tamin'ny olona teo aloha ho ataony amintsika rehetra asioteka mafy be Jesosy tianay mombanay mandrakizay sady zany ve halleloia andao hivavaka isika rehetra amin'izao fotoana izao ary tena hisaotra an'Andriamanitra fa nandre vaovao mafaly lehibe ary vaovao mafaly ho amarin'Andriamanitra misabatan'olona na dia nareo sambatonga eto azy manavianareo ny fiseho le fotoam-pivavahana fa ianareo ihany koa mendrika ny ahitan'Andriamanitra miasa maneho fahasoavana amin'ny fiainanareo apetrao eo amin'ny fontanana dia andao hivavaka isika rehetra tompoko ny mpidera tonga dia maka toerana toy izy mivavaka manana finoana zay lay afatra lehibe fa hositranina ianao zay marary ho fojena ho afaka amin'ny olana ianao ary ho tahina soambinina ahita zavatra lehibe sy magaga ianao amin'ity efa-bolana farany melohany amaranana mitaona ity apetrao eo amin'ny fonao ihany tanana ianareo any atokantrano ataovy ihany koa ny vavaka akimpimasinao iarahantsika manao ilay ira hoe ny foko ry mpamonjy akimpimasinao aoka natrika an'Andriamanitra tokoa ianao
foko afaka ampoko ny fanirinana lone ny foko mbola verina indray ny foko ny mpamonjy ny foko ny mpamonjy mangetahetana maniry lalandava sitramanamina sy afaka ao sy afaka ampoko ny fanirinana lone ny foko olavana ampiano masinao dia mbola apetrao eo amin'ny folon-tanana lehibe mifamindram-ponao amin'ny rehetra manarika an'izao fampompivavahana izao ko amin'ny anaran'i Jesosy sitraniky ny olona rehetra marary tonga eto amin'ny anaran'i Jesosy mandidy ny fanamafarofy aho le mpitondra aretina miala amin'ny olona tonga eto riery ny famisaviana voalako amin'ny anaran'i Jesosy fisin'ireo zavatra ratsy nataonareo tamin'ny olona miala afako ny olona marary hovonjena ihany koa zay manana olana androany tahaka nina amin'izany Jesosy an'ilay mpivady vao nanana olana tamin'ny alalan'ny divay tahaka nina amin'izany Jesosy Petera sy ireo namany zay tsy nety fombiazana nandringalina no amin'izany Andriamanitra ny olona rehetra tonga eto miala ny olana miala amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona zavatsoa ao anatin'ny efa-bolana ho ambinina ho tahina ho asoavina ho mpandresy ahita fombiazana ny olona rehetra tonga eto androany halleloia satria mino izy ary efa voavela eloka dia ho ataonao zany Andriamanitra ho ataonao zany misaotra raiko amin'ny anaran'i Jesosy amen ndao hisaotra tompo amin'ny alalany tehaka isika halleloia iroso amin'ny fanaterana fanatitra vetrany isika satria efa mandeha be ny fotoana dia afaka mitondra ny ampafolo-karena ty anoloana ianareo afaka manohana ny émissiontsika amin'ny radio sy ny télévision eto anoloana ihany koa ianareo rehefa avy eo tatazany ny toerana toy ny fanaontsika mazatra ny fanalitra tompoka andao azy derana tompo isika Samia chachana, aita famunze
zao tontolo izao lay anaranao makakindry fifaliny tany etrana Jesosio Zamianjanjanao ahita famonjena no hery anaranao mendrika moneraina ny anaranao mendrika karazany zao tontolo izao lay anaranao makakindry fifaliny tany etrana Jesosio mendrika karazany zao tontolo izao lay anaranao makakindry fifaliny tany etrana Jesosio Tsara ianareo manatonay androany a mba hijoro fa volombelona satria ny andriamantsika tena mpanasitrana ary tsisy ato mahatokana tsositraniny akory fa efa nomanin'andriamanitra ho amin'ny fanasitranana ny daholo be amintsika amen na amen na ia dia ny filazana lehibe ambarako amintsika rehetra amin'ny mahafiangonana kristianantsika amin'ny maha-olom-bavozy antsika ataovy zay sainy ataonareo zany hoe zay sainy Jesosy ataontsika ataovy inona le izy amin'ny mahafiangonana kristianantsika satria efa novidiana tamin'ny rano Jesosy isika dia mila mandeha isika mitory ny filazantsara afaka mandeha par groupe kanefa ihany koa afaka mandeha par équipe zany hoe
mety mpanamanamana 3 anareo na 4 anareo dia andao mandeha mitory filazantsara mandeha mitory vavolombelona maniraka antsika ho amin'izany Jesosy tena maniraka antsika ho amin'izany izy fahafantarako azy manatsiny ihany ny fiangonana kristianina zay tsy mandeha araka ny teny nataon'i Jesosy tadiava fotoana mandeha ihana mitory ny filazantsara ianareo rehetra ena hatramin'retiko groupe mpitarika fidiaran-dreto ary dia tokony ohatra izay mihitsy ny fiainantsika rehetra amen mila manafaka ny olona ao anaty famazina hiala famazina antsika ary mila mamonjy fanany olona be dia be amin'izao andro faran'izao zay zany ny filazana iny ka dia mandehana ianareo fa ombanareo ny tompo Jesosy faharoa manomboka rapitso alatsinainy ary isaky ny alatsinainy dia misy fotoana spesiala eto nomena anarana hoe herinandro fagagana herinandro magaga zay ilay izy herinandro magaga zany hoe manomboka amin'ny 9 ora maraina isika ny alatsinainy dia mifarana 7 dia misy fotoam-pivavahana eto fotoam-pivavahana hitondrantsika mambavaka fiainantsika mandritra ity herinandro ity dia satria nomena anarana hoe herinandro magaga ilay izy dia inona zany fa zay rehetra ho avy hamonjy an'io fotoana isika alatsinainy io dia ho preparen'Andriamanitra ny herinandrony dia ho herinandro magaga tokoa ny herinandrony isika alatsinainy io androany rapitso alatsinainy misy dia amin'ny hery latsinainy koa mbola misy aorina zay koa isika ny alatsinainy misy eto ka na olona firy ny tonga eto dia isy zay fotoam-pivavahana izay eny amy ohatra tena vantana be hoe na dia olona 5 ary tonga eto dia isy foana ny fotoana io eto fotoana ny herinandro magaga zay mihitsy no anarany hitondrantsika azy dia azonao atao milaza amin'ny namanao na olona izy hoe andao monjy an'ilay herinandro magaga alatsinainy amin'ny 9 ora ampaikany amin'ny 9 manomboka ny fotoana tonga ny 7 mirava tsy hoe amin'ny 7 na 7 mahery kely fa na fanafony mpitarika tsy izay mihitsy ilay izy amin'ny 7 dia tsy maintsy mirava mba ahafahanao mandeha miasa donc no zany afaka manao akanjo entina miasa anao miala eny an-trano dia tonga eto vao vita iny tonga dia mamonjy any am-piasana ianao raha mpianatra moa ianao ka miditra any valo dia tonga eto anao dia vao mirava ny 7 mamonjy amin'ny valo zay rehetra afaka mandamina programma zany tsara mamonjy an'io herinandro magaga io izy amen na manomboka rapitso amin'ny 9 zay zany tompoko ny filazana apetrako amintsika rehetra ka dia farantsika ny fotoana amin'ny 12 ora tsika mbola miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Razafilalaina enceinte mbola izy zavatra avy amin'Andriamanitra ho ambarany amin'io dia amin'ny 2 tony mazatra iarahantsika amin'ny pasteur Emile dao tsika hitsangana amarina fotoana tompoko tsy mitsatra ny misaotra sy ny makasitraka anao zahay noho ny fotoana hatramin'ny maraina ka hatramin'ny zao tena notsinjovinao manokana misaotra ny amin'ny zavatra lehibe sy magaga efa nataonao zay mbola ataonao dia ny fanasitranana ny famahana olana ary ny hitondranana rehetra amin'ny tefabolana miloany amarana ny taona ity ho amin'ny fitahiana lehibe tena lehibe misaotra Andriamanitra misaotra amin'ny anaran'i Jesosy fa tsara ianao ry mpanao tsara misaotra makasitraka halleloia amen ravy zantsika tompoko